fandrenesantsony ny tehaka sy ny orakoraka nataon'ireo mpikambana rehetra tafavory teto. Maro aminareo tantoerana lavitra misy ny mandeha tongotra madritra ny tapakandro vao nahazo fiara namonjy an'izao toerana sy fionagnantsika zao androany. Tony avana avaratra ny andro tokony ny fahavaratra ka tena lavitra be lavitra ny toerana nefa dia atongonareo tsy latsaky zany ny avy any atsimo ny avy any andrefana ary ny avy any atsinanana tsy naravitra aminareo ia ary zany ny zavatra masonareo androany dia manamarika tokoa ny teny filamasitsika hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Tsapako dia tsapa tokoa fa manana fitiavana nareo matotory eto amin'ity toerana ity ka zay fampatsiavan'izay no ahafahantsika manorina sy manangana firenena vanina mety ao anatin'ny firaisakiny sy ny fifankatiavana izay misy amintsika tsirairay avy koa araba tokokola araba tokoko vavy izay misy moa dia ao am'tantaraina dia angamba antsika naharapikisoa fa mbola oety foana satria raha malala raha mahita ary raha mahatsapa fa latsaka dia latsaka ny firenena ankehitriny. Vaky ny fo mitomany ny teny raha mahita ny fahasarianana anjadiny ny vahoaka malagasy. Ny teniko dia hoe mila olona ty tandrazana ity firenena ity. Matetiky tsika dia tsy mahafantatra hoe inona marina monana ny olona ty tandrazana. Amiko ny olona ty tandrazana dia olona mitsinjo ny vahoaka sy ny mpiarabe lamina ao amin'ny firenena anankiray. Zay ny olona ty tandrazana. Ny olona ty tandrazana dia olona vola mijoro ho amin'ny firenena. Olona volona ijoro miaro ny tandrazana. Ankehitriny dia ohatrany somary vaky foana tena satria tsy mahita mihitsy paratra amin'izany hoe fitsinjovana ny vahoaka malagasy latsaka lalina ny firenena. Zay natonga nanantena nareo teo hoe ny fitiava-tandrazana dia ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny majinika. Rehefa mitatana firenena ianao dia mila manana vina, mila manana tanjona apetraka mba tsinjovana ny mpiarabe lamina. Zay ny fitiava-tandrazana amin'azy tao. Rehefa maninona ny président azy hoe tsy miteny, maninona ianareo tsy manerevitra dia minatsotra fotsiny ny lazaiko. Ny fanginana koa tsy midika faharesena. Fa tsika rehefa manaraka zao dia tsy maintsy maresy. Teniteny ny raisiko tao anatin'ny baiboly androany rehefa iona aminareo dia ao anatin'ny fotonteny toko fahatelo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito. Zao voalaza ao anatin'izany ny soratra masina zany. Ao ny andro itonaneny, ao ny andro ifahiny, ao ny andro isonany, ao ny andro andihizany, ao ny andro anangono ambato, ao ny andro itoram-bato. Eto misy fahadiany man'izany. Ao ny andro vitana, ao ny andro anjairana, ao ny andro anginana,
mangina zay fa mbola hitenina fa dia mankasitraka mankatelina atsika rehetrarehetra ary alefasana ny namana rehetrarehetra ny afatra mivonony fa tsy hoe itsony hoavy ny fotoana misarakotina mankasitraka rehetrarehetra So